Sokafy avana alohantsika ny Asan'ny Apostoly toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito fa ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. Ny boky ny Asan'ny Apostoly rehavana dia mitantara ny asa lehibe nataon'ny Apôstôly Paoly rehefa nofenona ny fanahy izy dia ny Toriteny tamin'ny fahasahiana ary dia nombany tompo izy tsy niemitra izy ireo na teo anoloan'ny sarotra na teo anoloan'ny fanenjehana maro izay niatra taminy. Raha mijery sika ny manodidina an'ity Asan'ny Apôstôly toko fahenina ity dia jerina hatrany amin'ny toko voalohany zany dia hita tsara fa rehefa niorina ny fiangonana voalohany rehefa ny Asan'ny Apôstôly dia ny tombo haingana dia haingana ny isan'ny kristianina. Raha 200 izy any amin'ny toko voalohany any dia ny 250 ny kristianina izay nivory tamin'ny nifidian'ny 𝗳𝗏𝗃𝗏 dia taorina kely izy dia hoe ny ampy 3,000 ny isan'ny kristianina. Dia aveo nisy 5,000 lahy indray any amin'ny toko fahefatandininy fahefatrany nanatevin-darana ny kristianina. Ny tombo ary tsy latsaky ny ray alina zany ny isan'ny kristianina tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy monja. Zany no herin'ny filazantsara rehefa nitory ny Apôstôly Paoly rehefa nitory ireo apôstôly maro dia nihitatra ny fiangonana. Nisy trangan-javatra ny seho teto niteraka olana teo amin'ny fiangonana voalohany izay mila vahana aingana mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Ny voalaza dia ny hoe rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra dia nymonomonina tamin'ny Hebreo ny helenista. Ny Hebreo dia ny 𝗧𝗎cy ny teny Hebreo ary ny helenista dia ny 𝗧𝗎cy any am-pelezana dia ny teny Grika. Zany hoe lasa nahazo kolotsaina Grika izy dia ny teny Grika. Ny monomonina zany ny helenista satria toa tsy ny rarahiana toa natao ankilabao ny mpitondran-tena teo amin'ny zareo satria nisy ny asa sosialy izay nitanterahana teo amin'ny fiangonana voalohany. Ny tombo ny fiangonana hoy isika. Nisy ny fitongilanana tamin'ny fikarakaran'ireo vehivavy izay mpitondran-tena. Voakarakara kokoa zany ny vehivavy 𝗧𝗎cy raha mitaha amin'ireo vehivavy helenista ka niteraka fimonomonona zany. Ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra zany ny riavana no azo omena ity lohahevitra ity ny Tsoratra Masina ity. Ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra dia ilana fitsinjarana andraikitra zany. Mitaky fitsinjarana andraikitra ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Naroson'ny Apôstôly eto ny vahaolana mba hisiany fitantanana mahomby teo amin'izany fiangonana zany, ny siny fanatsarana dia ny fifidianana olona izay ho tompon'andraikitra hikarakara ny resaka asa sosialy. Tsy nanendry olona ny Apôstôly eto fa ny fiangonana no nomeny andraikitra. Izy ny hoe mizaha ozy eo aminareo olona zay fen'ny fanahy sy fahendrena fa izahay dia aritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Amin'izay ny fiangonana dia mahatsiaro koa hoe tompon'andraikitra izy amin'ny fampandrosoana ny fiangonany fa tsy olona mpitaza fotsiny na mpitsikera na mpanao tazan-davitra fotsiny ihany fa ny fiangonana no nasaina nitady olona ho tompon'andraikitra hifanampy amin'ny Apôstôly mba tsy vangongo tao amin'ny Apôstôly avokoa na ny fampianarana na ny fivavahana na ny fizarana sakafo ho an'ireo mpitondran-tena fa izay. Ny fivavahana ny fampianarana dia napetraka ho an'ny Apôstôly izany
io ry havana ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ny fivavahana zany no anisan'ny vaindohan-draharahan'ny fiangonan'Andriamanitra. Io ny tsy maintsy atao aloha laharana ny fampianarana sy ny fivavahana. Io zany ranomarina dia hoe misy teny gasy hoe malaza be raharaka ny volovary-ndray no tavela na adino. Ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana zany no asa goavana apetraka voalohany amin'ny fiangonana. Ny olona izay milona amin'ny tenin'Andriamanitra, mandinika ny tenin'Andriamanitra, mampianatra ny tenin'Andriamanitra, zany no olona tadiavin'ny fiangonana tamin'ny voalohany. Fa saingy maro be moa ny asa dia sady nitsarakarany manitra ny apôstôly no nanao koa zany asa fanompony zany, dia nisy ilay isika hoe korontana kely teo amin'ny fiangonana voalohany. Ny andraikitra sy ny mpitondra fivavahana resahany eto ny apôstôly dia ny mibanjina izany asa fototra izany dia ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra. Fa nisy kosa olona izay ny fidina manokana diakona moa ny resahany eto, nisan'izany Stefana lay diakona izay maty martyr. Reo diakona ireo reo olona mifidy hafa ireo no hampiroborobo ny resaka sosialy sy ny sisa izay nosan'ny fiangonana mba ho zarana ny anaikitra fa tsy vangongo amin'ny olona vitsy ihany. Ry havana eto amin'ny tompo ny fanatanterahany tsirairay avy ny andraikitra izay apetraka aminy dia fanohitra lehibe zany ho fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Lahara-pahamehana ho sika aloha ny tenin'Andriamanitra ary tsy azo ataoko toto zany, tsy misy fandrosoana raha tsy misy fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Zany no vaindohan-draharahan'ny fiangonana, zany no tokony hanao zava-dehibe ny hoe fandinian'ny soratra masina fiara-mivavaka any amin'ny sambana, any amin'ny fikambanana rehetra any, alohan'ny zavatra rehetra, vakina, enona ny tenin'Andriamanitra, mba izany no ivon'ny fiainan'ny fiangonana fa tsy zavatra hafa akory. Ny asa rehetra akoatra zany dia fanohanana ny asa fitoriana amin'ny filazany tsara ihany, ka tsy azo avela ihany koa nefa. Ohatra ny fanaovana ho adidy, ny fitenan'ireo marary ireo azy pahoriana, ny fizarana zavatra ho an'ireo sahirana sy ny sisa, reny dia karazana fanohanana ihany ny asa fitoriana amin'ny filazany tsara. Ry havana eto amin'ny tompo, hafatra vitsivitsy no azontsika resahana amin'izany. Maneke ary havana fa tsy vitanao samirery, tsy vitanao samirery ny asa fanompona, mila ny hafa ianao hifanampy aminao na iza zany, mila ny hafa zany natao fiombonana miara-mientana ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Raha fatra-panirin'ny zava-panahy ny tenin'Andriamanitra izay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra. Dia satria zarazarena amin'ny fanomezam-pahasoavana dia ekeo fa zarazarena ihany koa ny andraikitra eo amin'ny asa-panompona eo anivon'ny fiangonana. Samy nomena fanomezam-pahasoavantsika azan'izay ho isan'izay mpitazana na pitsikera fa ndeha handray hantanteraka ny andraikitra izay omeny tompo antsika isika. Tandremo miheviteny fa raha tsy ianao na raha tsy ry aniny dia tsy ho vita ny asan'ny tompo. Manana olona maro ny tompo eto. Fanalahy tsara indrindra fampandrosoana dia zao ny fizarana ny andraikitra. Samy manantanteraka ny andraikitra tandrefy azy. Samy ary havana araka izany mipetraka tsara amin'ny fanompona izay nifidianan'Andriamanitra anao. Samy manatanteraka mpifaliana ampitiavana zay verina fa mifanandrify amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omen'Andriamanitra anao. Zany ny tena mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Mipetraka tsara, manatanteraka tsara ny asa fanompona. Tena tsara ny mikely aina ry havana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa zany natao hoe anjara azakazaka izay tantarahantsika.
fa ny fiangonana voalohany moa dia tsy niomana loatra tamin'izay hoe fitombony ny olona izay dia sahirana fa isika kosa ankehitriny dia vampimana sady hoe amin'izay ezaka atao dia ampozy ihany koa ny hoe raha manao an'ity ezaka ity aho inona ny vokan'ity inona ny zavatra mety iseho raha anatanteraka an'ity a tahaka ny hoe rehefa mamafy rivotra anao dia mijinja tadio ianao mamafy vary ijinja vary dia rehefa vokatra ny vary dia atao ahoany jinjaina atao ahoany atsopotra terizina sy ny sisa rehefa manao ny asan'Andriamanitra manana tanjona mazava mitsinjo manao tsinjo lavitra moa zany raha tiana resahana ry havana eto amin'ny tompo maro ny fanompona takin'Andriamanitra amintsika mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra dia samy mivonona tsara ho amin'izany asa zany tsara inona ny asanao tamin'ny fiangonan'Andriamanitra inona ny fidianan'ny tompo anao tanterao zany fa farany havana mila fifanohanana noho izany mila fifanohanana ny asan'Andriamanitra mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra tsy vita ny herin'ny tenantsika samy rery zany fa ny faharoa reto hoe avaresahana eto dia zao ny hoe ny fampandrosona ny fiangonana koa dia ilana olona tsara laza feno ny fanahy sy fahendrena zany hoe olona manana toetra mendrika zany ny olona takin'ny soatra masina eto mba hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra aza verina ry havana fa mandeha fotsiny amin'izao ty asan'Andriamanitra ity aza atao hoe mandeha foana io na misy manana tsy manao hoe fa misy kaly tao misy fenitra takin'Andriamanitra amin'izay teo mpanompony eto voalaza ny Hagai toa fa ity 𝗤𝗲𝗃𝗲𝗏 dia inona moa izy iny gouvernour no fidin'Andriamanitra iny gouvernour dia n'Andriamanitra teny fampanantenana Andriamanitra no fidy azy Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra ny hoe tsy anareo no fidy ahy fa izaho no fidy anareo fa eto kosa dia ny apôstoly dia niteny tamin'ny mpianatra tamin'ny vahoaka ny hoe mifidiana anjarantsika koa zany fifidianana be dia be moa zao fifidianana ho avy rindrina kely eo dia omeny tompontolo-tsaintsika manahoana tokoa moa zany ny olona takiny zany olona hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra zany misy telo izy ireo hoe tsara laza inona ny faharoa feno ny fanahy ary ny fahatelo feno fahendrena reo telo reo zany masitsivana zay hoentina nentina ny fidiananareo oloba fety tamin'izany tsara laza raha tenenina fo fotsiny dia hoe zany tsara laza zany dia raha ny teny grika dia ny hoe teny ao anatin'izany hoe martyria ao anatin'izany teny zany zany hoe olona vavolombelona fitondrantena tsara olona tsara laza vavolombelony finoany tsara laza ity ivelana ao isika to dia fantatra hoe ranona olona tena mijoro reny tsy miafina amin'ny rehetra ny toetra tsara ananany zany olona madio fitondran-teny zany olona tia ny olona rehetra sy ny sisa olona tsy miavinavina olona tsy tia kolikoly olona mijoro amin'ny fahamarinana zany ny olona martyr mijoro amin'ny finoany fanresahana faharoa olona feno ny fanahy zany hoe ny fanahin'Andriamanitra ny mameno ny fiainany olona baiko ny tenin'Andriamanitra olona vavaka satria asan'ny fanahy masina zany olona manana fanahy dia mazoto ny vavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe amin'izany olona zany makato ny tenin'Andriamanitra le fanahy moa dia atao hoe pneuma eto ny pneuma zany dia rivotra sofla ho sika avy amin'io ny teny hoe pneu sika pneu zany inona ao anatin'ny pneu rivotra misy olona zany misy rivotra fa misy olona feno ny fanan'Andriamanitra le misy rivotra maty ohatran'ny teny hafahafa manahirana fa isika dia feno ny fanahin'Andriamanitra ao anatsika baiko ny tenin'Andriamanitra sika olona ny vavaka sika zany ny olona feno ny fanan'Andriamanitra ary ny fahatelo feno fahendrena olona kinga voazahatoetra amin'ny fahaiza manao zavatra anankiray zay moa ny tena dia Sofia moa no ambara fahaiza manao zavatra anankiray kinga sy voazahatoetra amin'izany zany no lazaina atao hoe fahendrena eto vonina ho mpanompo ny tenin'Andriamanitra zany ho zary filazany tsara velona vakiny ny hafa raha fitininy
ny olona zay tadiavy ny fiangonan'Andriamanitra ozy ianao nge mety tsy za zany mety tsy rianina zany ny tompo ny mahalala fa masivany zany napetraky ny apôstôly Paoly mba ahafahana mampandroso ity fiangonana voalohany ity ozy tra hoe Jehova dia nifidy an'i 𝗤𝗲𝗃𝗏𝗏 Jesosy nifidy ny mpianatra fa eto kosa dia ny fiangonana solotenan'Andriamanitra asainy fito 𝗥𝗏𝗄𝗧𝗏 ary mametraka zany masivany zany rehefa nanentra amin'ny tompo fidian'Andriamanitra sika misy manana maso saina sofina mahandresy mahita sy mamataritsika mifidy zay olona zay fatatsika fa hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra adiditsika zany fahefana men'Andriamanitra atsika zany hoe raha ifidiany olona mba ohatra zao fidiana olona tahaka an'izao ho amin'ny asan'Andriamanitra ndraisana fa tsy hoe nareo no ifidy andrendro rehefa fidy moa dia voafidy izy zay nizy anizy tsy mifanometsiny avy eo fa isika no mandeha ny tena hoe tena nahatanteraka tokoa ve isika ny fifidianana zay araka ny masivana no men'Andriamanitra eto tsareo voriavana fa fifidianana an'Andriamanitra zany ary zany nankatantsika n'Andriamanitra mandrakariva mba hanendren'Andriamanitra mpiara-miasa fampandrosoana amin'ny fiangonan'Andriamanitra ary rehefa tanteraka zany riavana rehefa voatsinjara tsara ny andraikitra samina ny asany tsirairay avy voafidy ireo olona zay verina fa mendrika teo amin'ny fiangonana marina fa tsisy madana dia re akory azy fa Andriamanitra ny mahalala fa misy tokoa ireo olona zay voafidy ry Stefana zany voafidy zany dikan'izany dia azo fidiana tsara misy olona manana zany toetra zany olona tsara laza feny fahendrena feny fanahy dia nisy fahombiazana goavany teo amin'ny fiangonana voalohany rehefa tsy mifangalatra andraikitra rehefa samy mahazo tsara samy manao tsara ny asany ary nanao zany tamin'ny zoto dika tsara fa nandroso ny tenin'Andriamanitra araka ny volazan'ny faraparany ao andininy fahafito nandroso ny tenin'Andriamanitra nihamaro ny mpianatra maro be ny mpisorona nanaiky ny finoana zany no herin'ny filazan'ny tsara rehefa namalala rehefa tanteraka tsara ny asa zay nampandreketina andreo apôstôly sy ireo olom-boafidy samy nanao ny asany nisy mifandrosoana nandroso ny tenin'Andriamanitra ozy zany hoe tenin'Andriamanitra no misandratra eto voninahitr'Andriamanitra no misandratra eto fa tsy le olona akory ho an'Andriamanitra irery voninahitra ny tombony kristianina ary io no anisan'ny maro-drefo zay asa-pahitanana hoe ny fiangonana mandroso dia mitombo ny kristianina raha miena ny kristianina dia mandiny tena ny tombona raikitra rehetra zany hoe tsy be anisa fotsiny zany nefa fa tena manana kalitao isika zany fitombony zany fa re olondreo dia tena nandroso tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny tombo isa fa ny farany dia ny hoe hatrampisorona zay fahavalo azy zay tena fahavalon'ny apôstôly azy mba nanaiky koa ny filazany tsara rehefa naetra amin'ny tompo zany no fambiazana lehibe raha te hita fahombiazana fandrosoana ao amin'ny tenin'Andriamanitra andeha tsy avy tena mahavita tena irery amin'ity asa fanampony ity andeha samy ara iazakazaka hanao zay anjara fanampona tandrify atsika ary andeha koa isika hanao zava-dehibe ny fananan'izany toetra menitra zany ialantsika ny toetra ratsy laza tsy manam-panahy ary tsy feny fahendrena mba hahatonga ny olona ho resy lahatra koa amintsika ka hametraka atsika ho tompona andraikitra eo anevy fiangonan'Andriamanitra koa ny tompo ane ampahirantsika riavana fifidianan'Andriamanitra every ny fifidianan'ny tompo dia ho fidian'ny tompo ianao ankehitriny hanao ny asany tanterao ny fanomponao dia hitanao ho hitanao fa androso ny fiainanao androso ny tenanao zay tempolo ny fanan'Andriamanitra ary androsoko ny fiangonan'Andriamanitra zay ametrahan'ny tompo anao sady androso ianao handrosoko ny fiangonan'Andriamanitra zay nametra Andriamanitra anao dia mahireza riavana n'Andriamanitra rehetra ny voninahitra aminao ny fiadanany amen.